Resaka n'ity boky niteneniko teo hoe en quel honneur no lohateniny nosoratana mpanao gazety frantsay Eric Revel izy ity. Eric Revel io dia docteur en sciences économiques, mpanao gazety, journaliste zany, rédacteur en chef et présentateur du journal de l'économie ao amin'ny fahitalavitra LCI any frantsany zany. Fa nanoratra boky petsapetsaka izy amin'ny ohatrany hoe expérience mpanao gazety azy zany. Ity boky ity dia nivoaka tamin'ny taona 2024 tanoany tany zany izy no nanomboka nivoaka ho fantatry be sy maro. Fa ao anatiny natongako iresaka anareo azy dia misy mitantara zany ny expérience nanitraikefa izay nananany ity mpanao gazety frantsay ity Eric Revel ity nandritra ny fandalovany teto Madagasikara tany amin'ny taona 20 tanoany zany hoe faraparany taona 20 miditra amin'ny taona 20 zany no nidirany teto amintsika. Efa mbola mpitondra na amiral Ratsiraka fa zany hoe nahita kely ihany koa izy zany ny fitantanany professeur Zafy Albert na izany aza nefa de ny tena niainany zany teny fitantanany amiral Ratsiraka aloha tamin'ny vo ataotsika hoe nanomboka nametraka fiaramiasa tamin'ireo le institution en Bretton Woods ireo zany isika malagasy le hoe nanomboka ny politika niarahana tamin'ny FMI, Banque mondiale, ry le filaza mahazatra atsika le hoe Bretton Woods de ka izy io manko économiste. De natonga azy ny asa teto Madagasikara zany natonga anazy hoe tonga teto Madagasikara de ohatran'le nitantaraiko anareo tany am-pandohana hoe aty amintsika misy le hoe SN reny na service national de ny azy ihany koa zany misy ny atao hoe VSN volontaire du service national zany hoe manolo teny ianao zany andeha hiasa amina firenena izay manana fiaramiasa na coopération amin'ny frantsay indrindra moa zany le voavy nozanahana ohatrany hoe firenena zanahana teo aloha zany zay natonga azy ny safidy ny antony ny safidianany hoe aty Madagasikara de hoe izy manko ny thèse-ny zany ny fianarana nataony zany ka natonga ny fikarohana nataony tarika ny fikarohana izay nataony de ny hoe effet des mesures des plans de stabilisation du FMI sur la répartition des revenus zany hoe ny fetraikan'le fepetra tereniny FMI ampiarina amin'ny firenena madinika tahaka atsika Madagasikara intony any am'le resaka fitsinjarana ny fananana mihitsy zany fitsinjarana ny arikarena mihitsy zany amin'ny ankapobeny. De logika be ozy raha ohatra ka nanao sosikevitra ny ministera tamin'izany fotoana izany zany ministera frantsay izay nesany zany tamin'izany fotoana izany amin'ny VSN azy na hoe volontaire ny Nations Unies azy hoe volontaire ny service national azafady tompoko hoe na Seychelles na Madagasikara. De tonga izy de nisafidy hoe aty Madagasikara fa tsy nisafidy tany Seychelles mandritra ny telo taona zany faharetan'le mission anao zany de nisafidy izy hiasa taty Madagasikara. De zao le fomba fitantarany an'le voafatokavany teto Madagasikara zany le nitantaraiko anareo teto hoe vo tonga teto izy zany tany amin'ny taona faraparany taona 20 tanoany izy zany tonga teto Madagasikara zany hoe tsy hoe faraparany taona 20 faraparany taona 20 plutôt zany hoe mety tany amin'ny 89 88 89 90 91 mbola nilalovany teto Madagasikara zany na nipetrahany teto zany nahitany an'izay zany hoe nandritra ny telo taona zany zay. De le fomba fitantarany le fatongavany teto mihitsy zany un long trajet en avion plus long que tous mes voyages réunis, l'atterrissage de nuit, la chaleur, la moiteur, je n'avais encore rien vu. Madagascar, c'est un choc frontal, un pain dans la gueule, une réalité sordide qui me fond en deux. Madagascar, c'est la misère, la vue de la misère et l'odeur de la misère. Ce sont les enfants qui mangent à quatre pattes dans les poubelles en se battant. Ce sont les lépreux qui mendient, sans nez, sans doigts, couverts de plaies et de mouches. Antananarivo, c'est la crise économique sans fin d'un pays mis à mal par un dictateur fou, inspiré par Cuba et la Corée du Nord. Quel exemple! Madagascar, c'est une île où la mort est plus importante que la vie. Au sud de l'île, certains malgaches, des héros,
vivent dans des huttes de branchage, mais leurs tombeaux sont en pierre. Après 2 ou 3 ans, quand le devin en donne le signal, la famille procède à la cérémonie dite de retournement des morts. Une manière de leur rendre hommage, un culte inouï aux ancêtres. Ancré dans la mort, la vie malgache est appesantie par la hiérarchie absurde des castes qui rend impossible toute évolution et chacun retort surveille l'autre pour vérifier qu'il ne s'en sort pas mieux. Zany hoe na ny olona mandalo eto raha zany de mahatsapa hoe ory avamana antsika malagasy ary misitona midintsika malagasy. Ce peuple aux origines mystérieuses est autant attaché à la mort qu'à sa terre. En voyage, un malgache emporte toujours un peu de la terre natale au cas où il viendrait à mourir loin de la grande île. C'est au milieu du charme désuet du chaos que j'arrive. Zany hoe le fomba zavatra nytantarany zavatra nanaitra azy voalohany zany tonga teto de ny hoe fantrana aloha zany choc frontal mihitsy izy le fantrana naiza ahitanao an'izay fantrana zay zany fa tam'izany moa mbola nanjaka ny hoe abokana mbola be da be ny abokana tam'izany fotoana izany de zay ny hitany teto zany zao zany ny anim-pafivoarana zany de hoe tsy tena hitanao mibahatoerana intsony ny abokana eto amin'ny firenena fa tam'izany hitanao be de be zany izany abokana izany fa le hoe crise économique no hitanao amin'ny renivohitra Antananarivo de mbola hitany zany tam'izany fotoana izany de mbola hita am'izao fotoana izao ny hoe fandanimbola be amina resaka famadihana zay fa lasa adevitra be mihitsy ny hoe manahoana le retsy le kolotsaintsika ve totrany vao maika mampahatra antsika efa hitany tam'izany de hatram'izao zany mirona kokoa amin'ny fahafatesana ozy ny gasy ary ny tena marina aza ozy izy de ohatrany hoe zava-dehibe indray eo amin'ny malagasy ny fahafatesana noho ny fiainana zany angamba mety kaozana fahantrana daholo antona fahantrana daholo mazava ho azy mbe nitsoana efson ohatrany hoe ny tranonenana indray ny ratsy noho ny fahasana nandaninao vola kely ny tranonenanao fa mifasan'le satria misy finoana malagasy ihany koa le hoe ny razana mitasana sy tsika moa tsy tsara n'iny tsy hidirantsika tsy hiditra amin'izay fa le fatsapan'le vahiny zany tenentsika hoe mipetraka ihany koa le hiérarchie absurde des castes ozy hitanao le hoe saranga eo am'izay le andevo ny ova ny andrina mbola mipetraka zany hatramin'izao tsika amin'ny teny zao zany nefa ny sakana daholo amina teny hoe fivoarana amina évolution araky ny tokony ho izy zany qui rend impossible toute évolution ozy de lasa raha maso sao de misondritra tamiko ty ry anankiray ry zay le hoe mifampisitona midina ny malagasy fa tsy mba mifampisitona miakatra ho ry avamanana ny malagasy ary ny zavatra tsikatra ihany koa de hoe amin'ny ankapobeny dia le kolotsaina zany lasa vesatra zay zany le izy raha tsorona ambinitsoana efson anatin'izay miresaka ataontsika hoe amin'ny ankapiny zany e fomba fahitana an'izay hoe fadongavany teto Madagasikara izay de tantara am'izay izy zany hoe tadidio fa izy tonga eto vahiny coopérant zay no anarana ny tonga eto miasa izy tamin'ny ministère ny finance zany to amin'ny direction générale en plan tetsy anosy izy zany niasa ambinitsoana efson de zao zao ny resahany rehefa le tao amin'ny ministère indray zany io resahany io de jereo angefa firy taona maty aty aorina isika efa tamin'ny 1980 88 87 tany zany efa presque 30 ans aty aorina zany 20 ans 30 ans oui aty aorina mbola mitovy ihany jereo ne le description na le fomba hitantarany an'le tao amin'ny ministère vakiko aminareo de mbola zay ihany le zava-misy am'izao fotoana izao ozy hoe je suis en poste au ministère des Finances, direction générale du plan, une administration déliquescente, incapable et manipulée. Une machine à écrire pour 15 fonctionnaires qui, pour la plupart, ont renoncé à s'en servir. Familier des méthodes et documents du FMI, il ne me faut pas longtemps pour découvrir les manœuvres de détournement de plans successifs qui manquent sans exception leur cible. Accélérer. Désespèrent les plus pauvres, enrichissent chaque année un peu plus une petite caste corrompue. Danza be danza ozy fitentsika enjana be zany marary anao satria mbola zay ihany zava-misy hoe le politika ny FMI ty amin'ny firenena tahaka atsika de tsy naomby efa hatram'izany nefa tsy naomby de mbola izirizirintsika ihany hatram'izao fa tsy capable mpitondra rehetra ny fandimina hita hoe inona no anolona an'io de le ministère any hoe ny asa-panjakana manipulé miampy ny fahakamona miampy ny tsy fahampiana fitaovana hoe machine à écrire anankiray tambarana fonctionnaire miisa 5 ambin'ny folo le
le politika ampiarina zay vao maika ozy mampiakatra ny inflation, mampiakatra ny fiakaran'ny vidim-piainana vao maika mampahantra ny mahantra ary mampanakarena isan-taona ozy une petite caste corrompue, le ampahan'olona madinika kely zay mivarotra amin'ny fanahany noho ny resabola, reo no manakarena isan-taona fa le malagasy me mahantra zay ratsona le politika ny FMI ozy ty vahiny ty fa tao anatin'izay nanomboka tamin'ireny hoe fanitsina ara-drafitra na ajustement structurel zay manko tiany tenen'io le hoe tao amin'ny direction plan mihitsy nanao an'izany ajustement structurel zany tamin'ny fotoan'andro programme d'ajustement structurel efa fovina nge zany nampiarina teto amintsika tamin'ny androny amiral diratsiraka fa rehefa tsy nitondra vokatra dia tsy mbola mahita ihany tsika alternative hafa mipitondra zany ina reny atao zany rehefa tsy nandaitra le FMI, rehefa tsy nandaitra ny pasina ny programme d'ajustement structurel, rehefa tsy nandaitra le mesure natao hoe stabilisation niteren'ny FMI nampiariny firenena tahaka atsika zany le izy. De rehefa nanomboka nanana fomba fijery tsikera zany izy na hoe regard critique zany izy hoe ohatrany tsy mety ty zavatra ty de zao no tantarainy: le ministre me convoque au bout de quelques jours. Son message est clair à défaut d'être direct. Le petit blanc est prié d'oublier le FMI et de consacrer le plus clair de son temps à découvrir les splendeurs de Madagascar, rejoindre ses compatriotes au club de tennis et passer un séjour aussi agréable que possible. Zany hoe avelony malagasy antro fa enao aza milingilingina mianakendry fa enao teratany vahiny kely io le petit blanc zay teneny tana re miaina mafinatra fa enao ne vahiny anjakazakony eto Madagascar zay mihitsy le teneniny avec ma solde de coopérant je suis riche, je peux louer une maison agréable et les services d'un couple de malgaches. Mampiasa malagasy izy zany. La maison est à 2 pas du club de tennis, je vais pouvoir travailler mon coup droit et digérer les injonctions du ministre. Satria enao vahiny, enao zany miseho anao journaliste kely avanina, miseho anao hoe économiste kely avanina de tena mba tsy rariny kosa ny atao amin'le firenena mahantra tahaka ny Madagasikara. Etrety hoe fa tamin'izany fotoana zany de mba tonga saina anao hoe ty misy tsy mety de nampanatsony ministre enao, ministre malagasy zany hoe zay le hoe petite caste corrompue de le mpitondra miray tsikombakomba am'le vahiny mampahantra le firenenao de nitenenina ozy hoe akombony masonao ratsorina, ataovy zay apetipety amin'ny fiainanao mandritra ny 3 taona esanao eto andana mianatra tennis ndana mifréquenter un compatriote anao, ndana miaraka amin'ny vazaha samy vazaha fa inona ary nidiranao amin'izany malagasy zany enao manan-karena satria vahiny mandray solde, mandray karamana coopérant. Inona ny esanao saina am'izay fiainan'ny malagasy tana manararoatra ny soleil de Madagascar, ny paysage mafinatra zany atao mandritra ny fotoana izany reto fa aza midikiditra amin'izany politika zany fa sao de amony teny enao tsy mety amin'ny mampanao gazety de zay ny tantarainy hoe lasa izy ny farany tsy zakany zany izy de mila dénonceny, mila vakiny bantsila. Eritreretana hoe ny frantsay tahaka ny tony olona tony zany no marary amin'ny zava-misy amin'ny firenenao fa tsy le mpitondranao aza miteny anao hoe manginy anao aza mijery an'izany anao de ny farany anyeriny zany de nangalatra anarana malagasy izy hoe Ravel, tantarainy ato moa zany John Peter Ravelo azafady zay no anarana nindramany zany Ravelo, ny anarana zany Revel de nataony hoe Ravelo nagasiny zany mba hafahany manoratra atao amin'ny gazety Madagascar matin tamin'izany fotoana zany amakiny pantsinana le zavatra tsy nety fa tamin'ny fomba kolaka satria nisy censure tamin'izany fotoana zany taty amin'ny 1.50 vao nialana, taty amin'ny 7.89 vao tena hoe nanomboka nialana ny censure fa taty amin'ny 1.50 vao tena nitsoka ny rivotry ny demokrasia ho an'ny firenena tahaka itsika de nanoratra tao amin'ny Madagascar matin ozy. Que faire avec une âme de journaliste en herbe, une injonction ministérielle de ne pas se tuer au travail, du temps libre et le besoin de s'occuper. Zay zany ny fanontaniana napetrany. De nanapa-kevitra izy hoe ka inona re zany ny ataoko ialany amin'le baiko le ministre aza manao an'izao nefa nisy te ilaza zany misy zavatra tsy mety eto amin'ity firenena ity. Ny farany nanoratra izy tao amin'ny gazety nanantony izy zany Madagascar matin de afaka nanoratra tao izy zany
pas question de signer de mon vrai nom. La coopération impose un devoir de réserve. Je choisis mon pseudonyme, John Peter Ravel, qui, au gré de mes humeurs et des remontrances de l'ambassadeur de France, deviendra Ravela, John Petra, ou connaîtra d'autres variantes. Satria nanomboka fantatry ny ambassadeur frantsay koa zany hoe ty le vahiny ty mbola manoratsoratra ny Madagasikara matin ihany de niovaova anarana foana izy zany mba ahafahany mitady fahalalahana izy zany zay manko rehefa tena vrai journaliste anao mitady amin'ny fomba rehetra anao le amana journaliste anao zany le fanahy mampanao gazety anao tsy matafandrimandry anao fa te hiresaka foana anao misy zavatra tsy mety te hamaky bantsily zay ny contribution anao zay ny fandraisanao anjara zany am'le hoe misy zavatra tsy mety ozy ny zavatra ataonao de matetika ozy mampiantso anahy ny ambassadeur tamin'izany Alain Brine anarany ambassadeur teto Madagasikara ambassadeur frantsay raha vao tafahoatra kely ozy ny teny soratako zany ndray zany ianao mba tsy mahazaka de tena hoe miopefy kely amin'ny teny soratanao de vao convoqué foana ozy voantso foana ozy any amin'ny ambassadeur frantsay de izy ozy mangataka anahy hoe pour me prier fermement d'arrêter d'écrire ou à tout le moins de rester neutre vis-à-vis d'un régime dictatorial avec lequel la diplomatie n'était pas toujours simple. À défaut, il m'aurait renvoyé en France. Il me restait à discerner les limites floues et imprécises. Mais comment rester neutre ozy? Ahoana ny neutre anao satria zay foana ny diplomatie fiatsaram-belantsika nge ny diplomatie na efa hitan'izao rehefa tsy mety le mpitondra eo de amboamboariny foana zay ny diplomatie de zay zany ny teny ambassadeur hoe milaminy anao farafaratsy manaova neutre fa aza critiquena zany aza tsikerena zany efa hita zao fa dictateur ozy ty olona ty zany tamin'ny fitondrana ratsiraka tamin'izany fotoana izany fa tsy nasiana ny teny ozy tsy nasiana tsy mahazo navelany resaka fa ahoana nefa ozy nijanonako neutre tamin'izany fotoana izany de jereo ny ohatra raisany mbentsora 900 en mai 1987 efa taty izy zany Madagascar matin était vendu 130 francs malgaches dans les allées du marché d'Antananarivo teo amin'ny tsena Nanjoma zany io. En janvier 88, le prix du journal était passé à 250 francs malgaches, soit 92% d'inflation. Politique NFM io tsy zava-nanjary tsony. Tsy zava-nanjary tsony teto amin'ny firenena. Comment ozy rester neutre manoloana an'izany? Tena hoe de angina manoloana an'izany fantrany le vahoaka malagasy. Nefa vahiny ary izy zany bentsora 900 nefa vahiny izy. Le plus grand nombre pouvait à peine se nourrir ozy. Au ministère, j'avais accès à toutes les informations et statistiques à une période où le régime en place observait une politique strictement marxiste et où la population payait cher la confrontation terrible entre la théorie et la dure réalité. Les chiffres du ministère montraient, comme la vie quotidienne, un pays cliniquement mort sur le plan économique, une population en souffrance, un avenir désespérant. Tamin'ny taona fito amby valopolo tany zany bentsora son de efa hoanina teratany vahiny nandalo teto Madagasikara nahita ary manana fahaizana ahafahany mandalina an'izany de efa nahita hoe cliniquement mort le firenena sur le plan économique zany hoe maty tsisy fivoarany ny vahoaka mijaly ary avenir désespérant tsisy ho avy azo anao antenaina mihitsy fa etretany hoe bentsora son nanomboka tamin'ny taona fito amby valopolo zany nefa désespérant ny avenir any Madagasikara 2012 tsika zao misy afaka miteny hoe mamiratra no avin'ny Madagasikara potika le firenena zany raha tsorina zay zany bentsona son itenenako an'le hoe zavatra frappé ao anatin'ilay zany mandonanao anatin'ilay izy de hoe teratany vahiny aza moa tamin'izany natsapany zava-misy teto amin'ny firenena takan'izany de maika afatsika de nefa rako izy tsy hoe nefa rany fa rehefa mitantara izy zany an'le hoe nody izy manko zany nody tany a Paris aloha rehefa tapitra ny telo taona fa avy eo izy zany nanana fikasana hoe hanoratra boky amin'izay zany momba ny Madagasikara de tamin'ny taona 4 moa vao navoakany zany le boky hoe Madagascar l'île rouge fa io boky io zany de tena niresahany ny fitondrany dideratsiraka mihitsiny. Près de 3 ans à Madagascar où je ne vous laisse ni sans souvenir ni sans envie d'y retourner ni enfin sans quelques sujets d'interrogation. Les souvenirs, j'en avais plein ma besace. J'en rapportais des tonnes sans excédent de bagages. Ils serviraient jour après jour à raviver la flamme
de l'envie d'y retourner. Mes interrogations portaient plus sur l'incroyable Didier Ratsiraka, amiral rouge, dictateur démocratique, marxiste libéral, paranoïaque intrépide, qui dirigeait l'île comme il l'exploitait d'une main cupide comptait de fer. Izy no teny an'izany hoe zay ny amiral Ratsiraka zany zaho ozy tena tiverina mafy tany Madagasikara rehefa niala tany Madagasikara zay taty Madagasikara zany rehefa niala taty Madagasikara tapitra le 3 taona tiverina mafy taty aho ozy izy fa ny tena nanitikitika aho ozy de hoe io personnage ny amiral Didier Ratsiraka io zay sady dictateur izy nefa démocratique sady mpanao didijadona izy nefa zany ohatrany hoe anatina semblant de démocratie zany ohatrany hoe modina mena endrika démocratie marxiste libéral ozy marxiste manko Didier Ratsiraka atsika mahalala tsara an'izany paranoïaque satria Didier Ratsiraka tokoa de ohatrany manana dikany hoe paranoïaque raha ohatra hoe azavaina amitsika satria tsy voatery mahazo an'izay daholo natao hoe paranoïaque de ohatrany hoe eritreretiny hoe olona amely anao daholo zany na olona fahavalinao na olona haniry ratsy anao sy hanisy ratsy anao daholo ny zavatra rehetrarehetra na ny olona rehetrarehetra mitrangy hoe ty zany de eritreretiny fa fahavalinao daholo lasa paranoïaque zany ianao ny farany de manana paranoïa mihitsy izy io Didier Ratsiraka io de za ozy tia hanoratra an'le boky aho ozy nefa fantatro fa raha tany atoerana ago de voaroaka vetivety ago sur place ozy il m'était difficile d'enquêter j'aurais été rapidement expulsé tsy afaka mihitsy izy zany nanao an'le investigation mampanao gazety azy teto fa ny zavatra rehetra zany rehefa aveo ny tany andafy izy nanoratra anazy de ny zavatra misy de zao tatarainy zany mbenjoana evison hoe efa niasa tany ivelany izy zany fa mivelona ao anatiny foana zany le hoe te hiverina eto Madagasikara izy te hanao zavatra teto Madagasikara izy de zao am'izay ny nataony nanomboka ny asa izy zany tsina tamina radio tany ivelany nanomboka nanao animateur izy tamin'ny MJC ORTF radio Clémentine sy ny sisa zany nesany tamin'izany fotoana izany fa tamin'izy efa teto Madagasikara izy zany de nanomboka de miverina tany France efa nanomboka ny asa nampanao gazety azy no contactena grand reporter tao amin'ny gazety Le Monde tamin'izany fotoana izany Jean-Pierre Peroncel Hugoz zay ny anaran'le olona micontacté azy zany nitendresaka anazy hoe mba hoe anao asaiko manoratra boky momba Madagascar et en particulier sur les erreurs de son président Didier Ratsiraka zay zany no niteneniny nanaiky aho ozy tena tonga de ohatrany hoe lina zany te hanoratra boky am Madagascar de enotsika tsara ngeny toy eny de niditra ozy en contact nyresaka ozy tamin'ny Salim Ismaël zany tompony Cotona dia Madagascar zany Salim Ismaël fa izy io dia conseiller économique ny amiral Ratsiraka tamin'izany fotoana izany mpanolotsaina rahateo-kareny ny amiral Ratsiraka zany tamin'izany fotoana izany fa niantso aho ozy misy mpiasa mpanjakana Malagasy ozy niantso aho hoe maniry ary eo aminao ny amiral Didier Ratsiraka ele nafanatra zany de tany amin'ny ambassade de Madagascar tany Paris ozy no natao le rendez-vous de nandrasany aho ozy ataony mihitsy le description Ratsiraka m'attend en haut du grand escalier une écharpe blanche autour du cou les cheveux plaqués fatatsika tsara moa fa mipetaka ohatrany hoe manao sorbilana foana iny volony amiral Ratsiraka iny l'entretien est filmé par la radio-télévision Malagasy. Il me demande d'exposer mon projet. De ça ozy navaliko azy. Monsieur le Président, Monsieur le Président, mon projet est simple. Rédiger un livre sur les raisons de votre échec. On dit que vous êtes paranoïaque et corrompu. Votre pays est à genoux. Je veux savoir pourquoi et l'expliquer. J'ai donc besoin de votre aide et de vos explications. Taitra ozy ny erantrano sokatra amin'ny maso ny erantrano mba fasahina koa zany fasahina mpanao gazety zany miresaka amin'ny président sokatra ny masony nangina ozy ny amiral Ratsiraka zay kosa aloha ny tena iadmireko ny amiral Ratsiraka tena hoe izy zany zay le niteneny teo dictateur démocratique na de mpanao didijadona toy inona ary izy ndray rehefa travail intellectuel manam-pahaizana azy de ekeny ny amiral Ratsiraka de Ratsiraka laisse passer un silence pesant sans bouger les yeux. Il me tape sur le genou. Je suis d'accord, je vous attends en Tananarivo.
raha tokony ho izy zany de hoe tsy anaiky an'izany boky zany mihitsy izy satria mazava nge zany fa tonga de tsy kera ho an'ny amiral Ratsiraka hoe tsy nety ny politika nampiariny teto amin'ny fireneny zay nosoratan'le mpanao gazety kanefa ozy navelany nangina kelikely kapohany kely ozy teo amin'ny loaliko hoe je suis d'accord je vous attends Antananarivo soraty ary le bokinao hoe zay no mahatsara ny olona na de dictateur izy mba nianatra farafaratsiny de matakatra zany ny mahazava-dehibe an'izany hoe travail intellectuel zany de nanaiky izy satria izy koa teanamary tena hoe ohatrany hoe occasion ihany koa zany zay ho an'ny amiral Ratsiraka hoe zao ngeny tena antony politikany raha sanatria tsy naomby efa niezaka izy zay d'ailleurs izy miteny ao anelanelany ao izy hoe les entretiens satria nanaiky zany le fanoratana le boky ny amiral Ratsiraka de nakaty Madagasikara ndray zany le mpanao gazety io Eric Revel io de niona tamin'ny amiral Ratsiraka ndray zany de le président m'offre de loger au palais tanao ny afetseny ny amiral Ratsiraka zay zany mampahay azy maranitra tambatambazako ty osa noratra boky manohy tsy maintsy amely azy zany zao le boky zay soratany tsy maintsy tena hoe procès zany contre ny amiral Ratsiraka sy contre ny marxisme nampiasainy teto amin'ny firenena sy contre ny politika tsy nety ny FMI sy ny sisa tsy nety tamin'izany fotoana izany fa zay no mahafetsy mamparanitra ny amiral Ratsiraka nanaovany tambatambazany zany le mpanao gazety hoe ndao ary ianao hipetraka ato amin'ny palais mandritra ny fotoana zay anoratanao an'le boky anaovantsika sanao an'le entretien fa tsy nanaiky aho izy je préfère l'hospitalité de quelques amis satria fantatry le mpanao gazety fa voafatotra izy raha mipetraka ao amin'ny palais nefa ny anoratra an'le boky fa isa maraina de tonga ny adjudant izay mpiasa miaramiasa amin'ny amiral Ratsiraka l'adjudant Martin ny anarany Martin makana amin'ny fiara ozy de nitondrana amin'ny amiral Ratsiraka de manao an'le fionana voalohany de nanatitra ndray rehefa aveo zay ny fionana amin'ny maraina de misy fionana ihany koa ny amin'ny ariva ozy nandritra ny 3 herinandro zay ozy sieste ao arinany sieste présidentielle ny amiral Ratsiraka no mandeha ny second entretien de zay foana de ozy izy mitantara am'izay ohatr'izao zany ny ainan'ny amiral Ratsiraka teny avoloa am'izany fotoana izany la sécurité omniprésente témoigne de la paranoïa d'un président convaincu que de multiples complots n'ont qu'un seul but, le tuer. Il ne circule même entre les bâtiments du palais qu'à l'abri de la Renault 25 blindée que lui avait offerte François Mitterrand. Natao any avoloa izy tellement matahotra izy zany sao de misy olona mono anazy de tsy mandeha izy raha tsy anatina fiara Renault 25 blindée nomeny François Mitterrand azy tamin'izany fotoana izany. Les premiers jours, il prétend que ce luxe de précaution est inhabituel. Il va même se passer de sa voiture pour essayer de m'en convaincre. Un soir, je le verrai courir dans les jardins pour rejoindre le bâtiment où se trouve sa chambre. Zay zany zao zany zany amiral Ratsiraka zany tamin'ny tondry de eo am'izay izy mitantara ohatrany hoe le fomba nanazavany amiral Ratsiraka zany an'le hoe zao ngeny tsy nampahomby amin'ny politika ny tamin'izany fotoana zany de hoe les entretiens sont francs, directs et tendus. Il sait qu'il a échoué. Hainy amiral Ratsiraka zany hoe diso tsy nety naiky izy zany hoe tsy nahomby amin'ny politika zay nampiarina. Sa paranoïa ne lui enlève pas sa lucidité, mais il est combatif. Il rappelle le rôle de la France. Il me dira, zao zany no tenen'ny Ratsiraka tamin'ny mpanao gazety io momba ny frantsay. Nous avons écouté vos leaders. Je pensais pouvoir conscientiser les masses. J'ai eu tort. Mais j'ai compris que les Malgaches devaient être encadrés, y compris par des Blancs. Etriatsika hoe satria ny amiral Ratsiraka tokoa tamin'izany ny tsy hoe voatery hoe ratsy zany le olona zay ny tiako tenenina fa ohatrany hoe nametraka fanantenana be loatra ve izy tamin'ny Malagasy kanefa ny Malagasy io zany tokony mba nankadreny fa tsy de hoe nalefa fotsiny ohatr'izao zay zany ny fomba fijeriny
ary tokony encadré ozy niaraka tamina na ohatrany hoe navazara tokony tsy mbola hoe tapitra zany ny fanjanahantany de tonga de na lefa fotsiny dans la nature zany ny malagasy fa tokony mba hoe nisy encadrement ihany zany fa ny amiradrantsiraka moa zany hoe ohatrany hoe saika nangatsika ny fifandraisany tamin'ny frantsay zany raha tsoriny atria nisy ohatrany hoe zay tokoa moa zany hoe manampahaizana ny amiradrantsiraka olona mba afaka mitenir tête ny zareo frantsay zany tam'izany fotoana zany fa tsy voatery hoe nety zany le politika ane zay le tiako tenenina fa na tiana na tsy tiana zany de niaiky izy aloha nanana an'izay honnêteté intellectuelle zay izy niaiky hoe tsy nety nisy nety ny politika izay nampiariny teto amin'ny firenena de zao no miteneniny Mbinsoa 900 hoe son vocabulaire est riche et offensif hita zany le mampisongadina le olona tonga de avara-pianarana mahay ty olona ty tena mahay mihitsiny. Il se raccroche à sa vision qui devait placer Madagascar aux côtés de Cuba et de la Corée du Nord. Il reprend, argumente, explique sans répit son idée d'origine, créer un FMI des plus pauvres au service des pays en voie de développement. N'était-ce pas aussi le cœur même du discours prononcé à Cancun en 1981 par François Mitterrand devant les 31 pays les plus pauvres de la planète? Souvent blessé dans son orgueil, lorsque je le place devant ses contradictions, Didier Ratsirek se retire quelques minutes dans la pièce attenante à son bureau pour retrouver son calme et mieux choisir ses arguments. Mitterrand me dira à son propos, c'est l'un des rares dirigeants africains avec qui l'on peut discuter. Un hommage appuyé pour qui a pratiqué l'ancien président de la République. Ny fomba niarovany Didier Ratsiraka tena ozy dikako aminareo tsotsotra zany le tantaran'le mpanao gazety atao anatin'ny bokiny. Ny fomba fiarovany ny Didier Ratsiraka tena ozy de hoe tokony mba eo akaikiny zany Cuba sy Corée du Nord zany Madagascar ka isy manko tam'izany fotoana zany fatatsika tsara fa nanao any hoe non aligné pays non aligné le tsy miaraka amin'ny mahazatra am'le hoe tokony hoe zany hoe miala am'ireo le tandrefana mahazatra sy mpamatsy vola mahazatra fa miaraka am'ireo le firenena tahaka ny hoe Cuba, Corée du Nord sy ny sisa zany ary nanao an'ireny hoe pays non aligné reny anisan'ny tena adhérent tam'ireny mihitsy ny amiradrantsiraka tamin'ny fotoan'androny hoe manao ny heviny zany de manangana FMI ho an'ny firenena faran'izay mahantra de FMI des plus pauvres au service des pays en voie de développement zay zany ny heviny fa Didier Ratsiraka ozy ny fomba fijeriny ohatrany tantarain'le mpanao gazety ao zany hoe ny appréciation an'ny Mitterrand zany amin'ny Didier Ratsiraka de hoe c'est l'un des rares dirigeants africains avec qui l'on peut discuter. Zay aloha ny mahatsara ny hoe avara-pianarana zany le ataotsika hoe mitondra zany amin'ny ankapobeny. Ratsiraka avait tourné le dos à la France qui lui avait craché au visage. Étudiant, il était sorti major de l'école navale avant d'être rétrogradé à cause de ses origines. La haine s'enracine fortement pour éclore bien plus tard en explosion désastreuse. Zany hoe ady mangatsika foana zany fifandraisan'ny Ratsiraka tamin'ny frantsay zay zany no anisan'ny mety hoe miexpliquer ve ozy le mpanao gazety tazadinoana fa frantsay izy miexpliquer manazava ve ozy le mpanao gazety amin'ny tsy fahombiazany zany le politika satria tsy nifanaraka firy izy zany taminy zareo frantsay zany amin'ny ankapobeny kanefa kosa izy ary niavoe an'izay mihitsy izy hoe tiany zany le teny frantsay. Il est amoureux de la langue française. Fa le hoe zavatra nataon'ny frantsay taminy zany tsy zakany ohatran'izany ozy ny hoe izy manko manapaizana manko ny amiral Ratsiraka major izy tamin'ny école navale fa rétrogradeny izy zany ohatrany hoe naempotra izy zany no le fiaviany hoe mbola malagasy io Didier Ratsiraka io de zany nahetry voninahitra zany anisan'ny tarika ny fankalany le haine nozy lasa le fankalany ozy lasa niletika lalina tao anatin'ny fontoana le fankalany an'le frantsay de mame ohatra moa izy hoe les deux anecdotes explique la relation ambivalente de Ratsiraka avec la France, un sentiment mêlé d'amour, d'admiration, d'espoir et de haine. Zany hoe sady tiako ianao no alako zany zay zany fifandraisan'ny Ratsiraka tamin'ny frantsay tamin'ny ankapobeny de le anecdote tantarainy moa de ny hoe tamin'ny taona telo amby sivifolo sy sivanjato sy arivo izy dia rehefa niala tao amin'ny fitondrana zany tamin'izany fotoana izany de nandeha exil nandeha nitsopinenana zany fa ataotsika zany hoe
mbola tany Frantsa izy no nitsopinenany de ohatran'izay koa izy tamin'ny roso roa arivo mbola tany Frantsa koa izy no nitsopinenany raha ohatra zany hoe tsy tiany le Frantsay de tokony tany tsy tany izy fa zay zany le hoe complexe zany ambivalente ozy le relation na le fifandraisany Didier Ratsiraka sy ny Frantsay zany tamin'ny ankapobeny ary tany izy io izy tamin'ny 3 tam'zany izy de efa nanofy il rêvait d'un retour à la De Gaulle zany nitovy tamin'ny fiverenan'ny De Gaulle nitetavany Frantsay any De Gaulle tamin'izany nofinofy ny amiral Ratsiraka za hiverina amin'ny fitondrana tamin'izy voailika tamin'ny taona 3 ka lasa nandeha exil tany Frantsa za tsy maintsy hiverina amin'ny fitondrana ary nofinofiny de mba ho tsenainy ny vahoaka ohatran'ny reny natao tamin'ny De Gaulle reny de io tokoa zay tokoa no nitranga tamin'ny 1996 rehefa miverina ny amiral Ratsiraka zay koa le teneniko antsika omaly tsika malagasy manko somary hafahafa zay ihany de miverina tokoa izy tamin'ny taona 7 pour 4 années d'une fin de règne pitoyable. Après avoir détruit l'économie de son pays en lui imposant une stricte doctrine marxiste, il l'a achevé au nom du libéralisme. La dictature du monétariat, l'emprise de l'économique sur la réalité d'un pays, d'un peuple et de ses souffrances a précipité l'île aux enfers, entraîné par la passion d'un chef d'État que je crois honnête mais aveugle. Tena honnête tena nino isan'ny tena tamin'ny fomadino nanaovany an'le politika fa aveugle ozy tratran'ny tsambenan'le hoe zao tsy maintsy atao vokatry ny fankalana vokatry zany sentiment de haine d'amour d'admiration d'espoir mifangaro rehetra izany izy zany de diso zany tao amin'izay politika nampiariny tamin'ny firenena izay rehefa avy nanao marxisme de nanao libéralisme de avy eo ndray république humaniste écologique taty aorina tamin'ny 1 de tamin'ny 2 de fanay zany aza ozy nanimba an'le firenena namodika ny vahoakany a précipiter l'île aux enfers zay ny ratsoriny de zao ny fehany mbinitsoranay son tao anatin'izay afehan'izay resaka rehetra ambaratsika zay sady fehan'le boky ihany koa zany fitantaranan'izay boky tantaraiko anareo zay de hoe tamin'ny fivoahan'le boky izy rehefa vitako zany ny fanoratanan'le boky ozy izy rehefa vitany zany fanoratana ny boky tamin'ny 7 Madagascar l'île rouge ny lohatenin'izay boky zay de tena le livre était considéré par les partisans de Ratsiraka comme un procès à charge. Ohatrany hoe tena règlement de compte tena famelezana ny Ratsiraka hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany zany le boky any ka na de tsy hoe tsy navelana katy Madagasikara intsony ara de ohatrany hoe persona non grata zany za taty Madagasikara nandritra ny fotoana lava de ohatrany hoe tsy souhaitable mihitsy zany tsy nisy naniriny fiverenako taty mihitsy tamin'ny 4 ozy vao miverina de io le teneniko hoe nandratra fo mihitsy nandratra ny foko mihitsy namaky an'ity hoe sans que ma présence sur l'île soit fortement interdite, je resterai longtemps persona non grata jusqu'à mon voyage en 2006, au cours duquel j'ai malheureusement pu constater que rien ne changeait sur l'île rouge. La pénurie règne et l'essence s'y achète toujours par 2000 litres. Tona fito amby valopolo izy zany nanomboka ataontsika hoe eto amby valopolo tany izy zany nanomboka tonga teto Madagasikara efa niteny izy hoe mahantra le firenena 4 izy miverina zany hoe 2 taona théorine zany mbinitsorana evson ataontsika vetivety ane hoe 2006 anesorana 1987 7 taona théorine izy mbinitso miverina tsy niova le firenena tsisy fiovana mbola vidina amin'ny bidon ihany ny lasantsy mbola mahantra misy pénurie ihany vao 4 efa Marc Ravalomanana no nitondra tamin'izany lazaina fa hoe tena namiratra le firenena tamin'ny Marc Ravalomanana nitondra fa tsy nisy fiovana zany constant tsy afaka andainga manko le olona hoe tsy tia indray Marc Ravalomanana de anaovan'ny fanaratsiana no fa le firenena mihitsy tsy nivoatra ny dika amin'izay mbinitsoana izao de zao ny resaka farany moa nataony momba Didier Ratsiraka de hoe pour sa part Didier Ratsiraka m'a reproché d'avoir trop romancé son histoire. Il m'appelait parfois depuis son palais et j'ai aimé lui rendre ses coups de fil. J'ai eu la joie triste de le revoir à LCI en 2002. Tamin'ny efa exilé fandroany ray zany Didier Ratsiraka vieilli et amaigri, il s'est déplacé guidé par un assistant. Rongé par le paludisme ou détruit par la nivaquine qui devait le soigner, l'ex-président est devenu aveugle. Par coquetterie et par fierté, il essaie de n'en rien montrer
il vit toujours à Paris en exil satria taona valo sy roa arivo moa soratany ty boky ty mbola tsy niverina teto Madagasikara izy zay zany dideratsiraka zany hoe dideratsiraka io hatramin'ny farany zany de nanana dignité sy nanana fierté enjana be mety orgueil ihany koa mety ohatrany hoe inona moa zany le orgueil zany ampipody istoerana fotsiny zany ohatra e fa nresaka mbola nresaka matetitetika zay ozy tamin'izy mbola nitondra fa efa exilé izy a tamin'ny taona roa sy roa arivo izy de nalahelo ahako rehefa nahita azy a tamin'ny LCI satria nisy taona tokoa dideratsiraka rehefa exilé taorinandreny crise ny taona raiky ray sy roa arivo reny a de nipetraka tany France de niresaka taminainao manjery français de anisany resaka tamin'ny LCI izy tam'izany fotoana zany taitra ozy le mpanao gazety Eric Revel io a nahita ny dideratsiraka sady niantitra ny nahi no efa mijamba zany ary hoentina tsy maintsy ampina zany izy mamindra fa efa tsy afaka mamindra amin'ny tenany intsony zay zany dideratsiraka ambintsona erson le tantara zany tsy hoe de hoe nataoko iresana anareo ny dideratsiraka fa zay moa ny tena anisan'ny témoignage zany satria zay nitany teto fa ny tena tiako niresana taminareo de hoe misy errement foana zany nisy ohatrany hoe tsapatsapa foana zany tantanana an'le firenena malagasy fa tena tsy nisy politika mazava inona marina ny tena atao tena motika an'le firenena nandritra ny taona maro zay de nanomboka tamin'izany nakaty de tsy nivoatra le firenena potika le firenena ny anahantra le firenena tsy haiko hoe ny vahiny ny tonga saina am'le faratsiny le zava-misy eto amintsika fa isika malagasy tsy tonga saina hoe zany ane le fahavoazana tsy roa matany zay mahazo an'le firenetsika zay le niteneniko atsika hoe natao ifamoazan-tsaina le fandaharana de zay natonga ny tantaranareo an'ity boky ty androany ty moa de tena nakasika ny fiainatsika mihitsy fa rehefa mba mitantara boky ohatr'izao tsika tsy voatery hoe tena makasika ny fiainatsika fa rehefa mba afahantsika mikolo saina mikolo ny saitsika zany manabe any saitsika de zay ny tena tanjona atao anatin'le izy mino fa nahalianatsika ihany zay boky quel, Honneur nisoratany Eric Revel zay io andraso azavaiko anareo hoe taiza nahitako an'ity boky ty ary atondroko anareo zany le sopapa ahitana an'le boky tsy mety tsy ty boky ty intsony satria tony moray daholo ihany isaky ny ahitana azy fa hitanareo am'ireny mivatra topacher reny topacher ety amintsika reny de reny misy mivarotra boky fa za mahavita zany ohatrany hoe mandany fotoana zany de mifehete mijery an'le boky tanyreny topacher reny nahitako ny testament ny Ariel Sharon ohatra nahitako an'ty Eric Revel ty zany hoe ahitanao zavatra tsara ihany zany am'ireny topacher nefa tsy lafo le boky tsy voatery hoe magazine sady tsy voatery koa any amin'ny librairie lehibe zany mety hite nefa le boky ty tena hitako hoe tsara mampiany tantaran'ny expérience ny tamina mpanao gazety azy izy liberté d'expression sy ny sisa kanefa ty boky ty tsy ino ianareo raha lazaiko hoe 3500 ariary ny vitanako ty boky ty nefa tena sarobidy tamiko mihitsy zany nahita le izy rehefa avy eo 17500 francs vidin'ity boky ty satria am'ireny topacher reny de feny boky isan-karazany reny de zay ty boky zany de mandany fotoana kely mba mifehete fa tsy apozinareo mihitsy hoe inona tsara ane zany boky ny testament ny Ariel Sharon zany mbintsona efson ny vakiko tena hitako mihitsy hoe nampianatra zavatra maro zay tsy haiko tamin'io resaka conflit israelo-palestinien io kanefany a mora kely koa vitanako an'izany boky zany tsy hoe mora hoe ahoana moa fa raha hoe boky zany e raha mandeha any amin'ny librairie anao tsisy boky latsaky ny 20 000 ariary zany na 100 000 francs fa am'ireny ianao mbola mahita an'izany teneniko zany hoe 25 000 francs 17 500 francs ty hoa 17 500 francs vitanako nefa ty sarobidy be ary mino fa tsy maro ny malagasy manana an'ity boky ananako ty na ny pomba ny Amiral Ratsiraka sura fa mety manana an'ity satria mitantara momba azy ange ty